Ny mety hotetry ny andro eny an-dranomasina ny alakamisy 7 Jolay amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 20 Jolay 2024 amin'ny 9 maraina. Misy ny filazana fampitandremana mahakasika ny alondrano amin'ny morontsiraka avaratra Atsinanana Nosy satria mahatratra 3.3 metatra ny haavon'ny onja. Toy izany ihany koa ny morontsiraka afovoan'ny Atsinanana izay mahatratra 2.2 metatra ny haavon'ny onja. Manakero amin'ny arapitso alakamisy 7 ny volana Jolay 2024 izany filazana fampitandremana izany. Mila mitandrina araka izany ny mpampiasa ranomasina amin'ireo morontsiraka voalaza ireo ary hanaraka ny toromarika ny manam-pahefana. Ho amin'ny morontsiraka Atsinanana, tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy, anorana tandrifin-drona malefaka amin'ny fiandohan'ny fe-potoana. Ho avy atsimo Atsinanana andrifotra ka ho 7.30 hatramin'ny 5.70 km isan'ora, hatratra 5.30 km isan'ora indraindray any amin'ny tendrony avaratra. Anonja be ny ranomasina, ny haavon'ny onja 2.2 metatra, hatratra 3.3 metatra any amin'ny tendrony avaratra, fa hisy ny alondrano avany atsimo Atsinanana. Ho an'ny tanjona Angotsy hatrany Mahanoro dia hisy ny orana tandrifin-drahona vitsy indraindray. Ho avy atsimo ndrifotra ka ho 12 hatramin'ny 7.30 km isan'ora. Ho avy atsimo Atsinanana amin'ny fiafaran'ny fe-potoana ka ho 9 hatramin'ny 12 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina amin'ny ankapobeny, ny haavon'ny onja 2 metatra, hatratra 2.5 metatra indraindray. Hisy ny alondrano avy any atsimo Atsinanana. Ho amin'ny Mahanoro hatrany Taolagnaro, anorana tandrifin-drahona vitsy ny atoandro. Ho avy atsimo Atsinanana andrifotra ka ho 9 hatramin'ny 12 km isan'ora, hiena 7 hatramin'ny 7.0 km isan'ora kosa izany manomboka ny atoandro. Anonja be ny ranomasina, ny haavon'ny onja 1.5 hatramin'ny 2 metatra, hatratra 2.5 metatra indraindray any amin'ny tapany atsimo. Hisy ny alondrano avy any atsimo. Ho an'ny Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena, ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ho avy Atsinanana andrifotra ka ho 12 hatramin'ny 7.30 km isan'ora, anonja be na herin'ny ranomasina, ny haavon'ny onja 2.5 hatramin'ny 2.4 metatra ary nisy ny alondrano avy any atsimo. Ho amin'ny morontsiraka Andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Akabo, ho maina amin'ny ankapobeny. Ho avy Atsinanana andrifotra any atsimon'ny Toliara ka ho 12 hatramin'ny 7.30 km isan'ora, hatratra 5.0 km isan'ora indraindray. Ho avy atsimo Atsinanana kosa amin'ny faran'ny fe-potoana ka ho 12 hatramin'ny 7.30 km isan'ora. Iovaova ny anekapa ka ho 7 hatramin'ny 7.0 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 2 metatra. Ho an'ny tanjona Akabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro dia hibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana andrifotra ka ho 12 hatramin'ny 7.30 km isan'ora ny atsimo Morondava amin'ny fiafaran'ny fe-potoana. Iovaova kosa ny anekapa ka ho 7 hatramin'ny 7.0 km isan'ora. Ho avy andrefana morontsiraka rehetra ny tolakandro ka ho 7.0 km isan'ora. Ho avy atsimo kosa ny alina ka ho 7.0 hatramin'ny 12 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina, ny haavon'ny onja 1.5 any amin'ny tapany atsimo fa hena 2 metatra izany amin'ny fiafaran'ny fe-potoana, ho 2 metatra kosa amin'ny ankapobeny ny anekafa. Ho an'ny tanjona Vilanandro hatrany Analalava dia mety hisy orana tandrifin-drahona vitsy manakaiky amin'ny Mahajanga amin'ny fiafaran'ny fe-potoana. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana andrifotra ka ho 12 hatramin'ny 7.30 km isan'ora, hatratra 5.0 km isan'ora ny amin'ny tendrony avaratra. Ho avy andrefana kosa tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 7.0 km isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 1.5 metatra ny maraina, hiena 2 metatra kosa ny amin'ny tolakandro. Amarana antsika azy Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby, mety hisy orana tandrifin-drahona vitsy manakaiky any Nosy. Ho avy atsimo Atsinanana andrifotra amin'ny tendrony avaratra sy manakaiky any Analalava amin'ny maraina ka ho 12 hatramin'ny 7.30 km isan'ora. Iovaova kosa ny ankapa ka ho 7.0 km isan'ora. Ho avy andrefana morontsiraka rehetra ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 7.0 km isan'ora, hatratra 12 km isan'ora indraindray. Adimy mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia manodidina ny 2 metatra.